mitadidi. Atampoko miraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsiro ndy folo zato ekeny folo. Eny a ahoan'izay sombinaiko afaka miresaka kely amiko velona eny fa tena izinona sahiran-tsaina mihitsy azo eto inona hono zato mahasahiran-tsaina anao rehefa ka ity resaka ity aloha tena ohatrany tsy mety raha resako amin'ny dada fa aloha amin'ny eny ihany fa zavatra ohatrany hafahafa ihany izy fa inona ary iza zao moa resaka io fanga antaniko resaka azy tsy fampiseho masoandro e ohatr'izay fa tsy haiko e tsy fantatro tsara karaha tsy fampiseho masoandro sao dia miteny ratsy ary tianao resaka hafahafa e fa zao le resaka hitan'iny zany zao malaza be tsy hoe malaza moa zany e fa ohatra zao hoe ny ankizy namanay any am-pianarana tena aloha tonga dia tsorina le resaka Virginy zany no tiako resahana amin'iny Virginy Marie resaka fa inona maha-Virginy zany e ay azony eny maha-Virginy zazavavy zay mihitsy zany ny resaka reo any am-pianarana eny ko mba tanora moa ve tsy resaka an'izany reny ka izao a le olana sahirana be ny saiko e ny amin'inona zareo any am-pianarana zany miteny daholo le ankizy vavy namako reny zany e hoe ay zany vitsikely hono zao Virginy zany zazavavy Virginy aloha mariage zany sady efa tsy lamody hono zany fa mampime be andry zareo hono zany ahoana tsara hoe mampime hono raha misy ankizy vavy ohatra hoe efa feno 20 taona nefa mbola Virginy mampime hono zany dia zany tsy mime mihitsy dia gaga hoe za ty ngamba sampony diso be anao anaka ka ohatrany tsy haiko tsony zay atao zany sady tena malaza tena ohatrany lasa hitan'iny tena manao toe-tsaina ambany fotra araka le voalazan'le zoky anankiray zay zao ny olona reny na hira tena inona dia resaka io daholo zany ka laly dia ahoana aloha reny ny atao manoloana zany rehetrarehetra zany mianaka tenitenin'Andriamanitra no tiako ampahafantarina anao ay so mantsy milaza an'izay lazainy ny olona mamorona an'izay foroniny ny mpanao siansy lazaina daholo ty resaka adala rehetrarehetra ty to vao maikako misitona ny ankizy amin'ny fijangajangana le resaka kapoty sy ny sisa ny ateny tsotra dia tsotra ihany so no izy anaka tsy misy afa-tsy ny baiboly no hiarovany zatoviny lalakalehan'ny tsy ho voaloto ka io ndray raiso ny baibolyntsika dia ahoana reny ny sokafako zao ny baiboly dia iza nijereko ato Timoty voalohany toko 5 ny tapany farany amin'ny 12 jerena Timoty voalohany toko 5 tapany farany amin'ny 12 hitanao ve hitako tapany faroa zany hoe vakio ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa azy ny teny ary aza miombona ho tamin'ny sasany tehirizo madio ny tenanao zay ny baiky ny tompo aza miombona ho tamin'ny sasany tehirizo madio ny tenanao Timoty voalohany toko 5 12 ka ny devoly etsy an-daniny miaraka amin'ny siansa sy ny teknika sy ny sisa miaraka amin'ny rehaka zao fiainana izao dia mandrantiranty aminao hoe tsy ilainy zany fahavirjiny ny vehivavy zany fa izao kosa ny tompo dia mananatra anao hoe aza miombona tamin'ny sasany tehirizo madio ny tenanao aza miombona tamin'ny zazalahy aza miombona amin'ireo gentilis izay tsy malala ny tenin'Andriamanitra akory fa manao ny sainy ho Andriamanina marina zany tehirizo madio ny tenanao zao ary anaka ianaro tenin'Andriamanitra io ianarantsika mihitsy ampianarintsika ny olona rehetra mihitsy tirina eny fa manjary ny devoly indray ny mahazo laka raha vao tsy haintsika le teny Timoty voalohany toko 5 tapany farany manao hoe ary aza miombona tamin'ny sasany tehirizo madio ny tenanao averintsika ihany
Ary aza miombonota amin'ny sasany tehirizma io ny tenanao Timoty voalohany toko 5:4 tapany farany. Sao dia mba azonao atao kosa ny mamaky azy amin'ny teny frantsay Tsy mampanina misy ene tsy dia zatra loatra n'ilay teny malagasy toy ny sasany amintsika Raha soara vakitsika au nom de Jésus 1 Timothée 5 verset 22 tapany faharoa moa izy teo rineny ne participe pas au péché des autres, garde-toi pur. Avereno ihany hoe Ne participe pas au péché des autres, garde-toi pur. 1 Avereno Timothée fahatelo. 5 verset 22. Ne participe pas au péché des autres, garde-toi pur. 1 Timothée 5 22. aza miombonota amin'ny sasany tehirizo madio ny tenanao, teny nampanoratin'ny tompo an'ny Paoly ary ho aso anao izany teny izany ao amin'ny Timoty voalohany toko 5 andininy 12 indrindra fa ho anao izay mandalo izao fahatanoranao izao. Ombay mitadidi